rakizy manahoana daholo indray aloha e salama tsara mahafinaritra izany iaraka eto indray isika ao anatin'ny fotoana vitsivitsy afinaritra mihitsy ny fotoanantsika androany ho be zava-baovao ary hianatra zavatra be da be koa e androantsika dia manana loha hevitra anankiray iaraka hijery indray isika ny famoronana iza moa namorona an'izao tontolo izao mahay be Andriamanitra tokoa rakizy no namorona an'izao tontolo izao sy izay rehetra tao aminy na lanitra na tany na vorona na hazo eny isika rehetrarehetra izao ary dia Andriamanitra no namorona antsika. Andeha nge jerentsika ny Genesisy ny teny voalohany indrindra voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly izany Genesisy toko voalohany andininy voalohany inona no lazainy? Genesisy toko voalohany andininy voalohany dia ahoana moa izy? Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ahoana hoany? Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra mihitsy no nahary izao rehetra izao. Dia mbola namafisiny izany ary ao anatin'ilay didy izay nomeny atsika izay tsy miova mandrakizay dia naveriny indray mandeha no amafisiny indray mandeha fa izy no nahary ny lanitra sy ny tany. Aiza moa misy an'ilay didy folon'Andriamanitra? Ao amin'ny Exodosy toko 7 moa ilay izy? Ie, toko 20 ao amin'ny Exodosy toko 20 fa saingy izao ao amin'ny andininy 1:10 jerentsika andininy 7 andininy 1:10 manambara sy amafisina fa mbola Jehova ihany no nanao an'izao rehetra izao, tsisy hafa ary tao anatin'ny enemana nanaovany azy. Hoy izy hoe fa enemana no nanaovany Jehova ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ambamin'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Mbola mafisiny izany rakizy. Dikan'izany izany tena marina sy tena nisy izany famoronana izany. Andriamanitra irery ihany no nanao an'izao rehetra izao tao anatin'ny 9 andro nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Dia izao andeha hoarahantsika ao anatina tantara kely anankiray ny mahakasika an'izany famoronana izany. Hofitinina ao anatin'ilay tantara dia arao tsara ary teny frantsay ilay izy fa saingy izao efa mahay be daholo any am-pianarana any efa mianatra teny frantsay haintsika ilay izy. Andeha hoarahantsika ary. Nous vivons dans un monde magnifique. Regarde comme c'est beau. Mais revenons au tout début et découvrons dans la Bible comment tout a commencé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout était plongé dans l'obscurité. Dieu dit « Que la lumière brille !» Il appela la lumière « jour » et l'obscurité « nuit ». Et voilà pour le premier jour. Puis Dieu fit un espace pour séparer les eaux d'en haut et celles d'en bas. Il appela cet espace « ciel ». Et voilà pour le deuxième jour. Dieu rassembla les eaux en un seul endroit pour faire apparaître le sol. Il appela le sol « terre » et les eaux « mer ». Puis Dieu créa les plantes et les arbres avec leurs graines. Et voilà pour le troisième jour. Ensuite, Dieu créa des sources de lumière dans le ciel. Il fit le soleil pour le jour, la lune pour la nuit et toutes les étoiles. Et voilà pour le quatrième jour. Dieu créa les poissons qui nagent dans l'eau et les oiseaux qui volent dans le ciel. Et il leur dit « Ayez des bébés, remplissez le monde, chantez, éclaboussez. » Et voilà pour le cinquième jour. Puis Dieu créa les animaux terrestres, le bétail, les animaux sauvages et les reptiles qui rampent sur le sol. Restait-il encore quelque chose à faire? Oui, la plus exceptionnelle de toutes les créations. Alors, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il leur dit « Ayez des enfants, soyez maîtres de la terre, dominez sur les poissons, les oiseaux
et les autres animaux. Et voilà pour le 6e jour. Dieu regarda tout ce qu'il avait créé. C'était très bien. Alors, le 7e jour, Dieu se reposa et décida que ce serait désormais un jour spécial qui lui serait réservé. Et voilà pour le 7e jour. Nanahoana le tantara? Mahafinaritra e! Tena marina fa tena mahafinaritra mihitsy ny nanamboaran'Andriamanitra an'ity izao tontolo izao misy atsika ity sy nanamboarany atsika ihany koa. Dia izao izany, raha namboaran'Andriamanitra ny hazo, ny rano, ny biby isan-karazany, dia tokony ataontsika ahoana? Hajaina, izay mihitsy tokony ho hajaintsika le izy ary karakaraintsika, arovantsika mba tsy ho simba. Afaka manao an'izany ange ny ankizy e. Izany moa ie, andao entintsika ambavaka ary izany filoantsika an'Andriamanitra izany fa nahary antsika sy fikarakarantsika ny zavaboary izay nataon'Andriamanitra. Vavakantsika rakizy, akombana tsara daholo ny tanana dia akipy ny maso ndao hivavaka ary. Andriamanitra misaotra anao zahay fa tena tianay ianao dia nanamboatra zavaboary tsara be ho anay. Ary misaotra anao fa nataonao ankizy lahy sy ankizy vavikely mahafinaritra be izahay. Nomenao dada sy neny hikarakaranay. Tena tianay ianao Andriamanitra dia isaoranay ianao izany. Ampio izahay mba hankatoanao hikarakara ihany koa ny zavaboary izay nataonao ka tsy hanimbanimba izany. Dia omeo fahendrena foana izahay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay vavaka. Amen. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. And when the sun begins to shine. Oh, when the sun begins to shine. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the sun begins to shine. Oh, when the trumpet sounds its call. When the trumpet sounds its call. Oh, Lord, I want to be in that number. When the trumpet sounds its call. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, how I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Let's go! Agnatin'ny zamahay isika rakizy dia hianatra indray tsika amin'ity hoe ahoana ny hanamboarako kopakopaka na éventail izy tsika ankizy. Ampiasaintsika rehefa le mafana be iny tsara tarehy ohatran'izao afaka manana ho antsika manokana isika. Andao ampiasaintsika indray ary ny papier, ny colle, ny marqueur, feutre ary ny hety. Amboantsika azy rakizy dia ampiasaintsika ny papier manana endrika efajoro, izany hoe mandrefy amin'ny règle mihitsy isika araky ny habean'izay itiavantsika azy. Dia rehefa azontsika iny dia afaka haingotsika arak'izay itiavantsika ankizy azy, arak'izay mahafinaritra anao. Rehefa voaingotsika rakizy iny dia andao indray tsika namboatra akory-tao e. Izany hoe avalimbalitsika manana endrika akory-tao ilay taratasy manana endrika efajoro teo. Avalina tsara, atao milamina tsara. Rehefa voavalitsika manana endrika akory-tao ilay taratasy efajoro teo rakizy dia andeha ho avalitsika anankiroa. Izy le manana endrika akory-tao iny dia ho avalitsika anankiroa eo amin'ny fisasany. Ho aforitritsika dia akambatsika. Izany hoe lasa manana endrika tahaka an'izao zany isika rakizy.
alaintsika indray ny taratasy faharoa efajoro izay efa niangotsika ohatran'ilay teo dia ataontsika endrika koritao ohatran'ilay teo ihany. Izany hoe anankiroa zany ilay taratasy efajoro ilaintsika mitovy ny habean'izy roa. Anankiroa tahaka an'ilay iray teo ihany dia mampiasa lakaoly amin'izay isika raika izy ho atambatritsika eo amin'ilay naforontsika teo. Asiantsika lakaoly zany ilay faritra misy an'ilay naforontsika izy fasy anankiroa iny dia ho araikitritsika hitambatra ao dia akatotsika ketoatsika iraikitra atambatra tsara. Dia tahaka an'izay ihany koa ilay anankiray ho atambatritsika ihany koa izy roa mba hikatona tsara. Rehefa anakatotsika tsara izy roa dia ho atambatritsika indray ara ny papiatsika anankiroa rehefa nikatona ilay izy dia nahazo endrika tahaka izao isika ka izy roa amin'izay no andeha ho atambatritsika. Mampiasa lakaoly isika ny ao amin'ilay fasy anankiray no asiantsika lakaoly, ny ilany kosa tsy asiantsika lakaoly dia eo no anambarantsika azy. Atambatra zany izy anankiroa. Rehefa maina tsara ny lakaolintsika dia afaka sokafantsika ny asa tanantsika ary manana endrika fikopakopahana na eva mitay izy tsika mahafinaritra tahaka izao. Afaka ampiasaintsika ankizy foana. Feno fifaliana ny fo afaka miaona finaritra aminao indray ary ampandrosoinao ato anatin'ny tokantrano izay misy anao amin'izao ora izao. Manana lohahevitra vaovao izay atao hoe tena manandanja hiankinanaina isika
zay atombokontsika indray manomboka anio ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve. Fanontaniana fiakana zay malona antsika pasteur André Palatina Fanera zay mbola maneho trany ny fahavononany hiaraka miazakazaka amintsika amantatra ny sirampon'Andriamanitra ary hizara ny hamamin'ny teniny. Miara-manao pasteur tonga soa ary manasonao avy hatrany hiditra amin'ny telo hevitra manandanja zay ho atombokontsika anio ity. Miarabanao namana dinao ary fifaliana indray no hiara-bananao hiaraka handinika sy handalina ny ten'Andriamanitra sika mifototra amin'ilay lohateny zay efa voalazana amina dinao teo dia hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve. Atombotsika amin'ny alalan'ity fandaran'ity zany no fandalinana zay loha hevitra izay. Eny re ndao jerena avy hatrany ny soratra masina manoloana an'ireo fizarazaran-kevitra rehefa miatrika an'ireo toe-javatra mitranga amin'izao andro farany izao dia ao ny olona zay mitaintaina mangitakitaka ary indraindray aza atao ohatrany hoe variana any amin'ireny trangan-javatra ireny ny saina dia mitodika any amin'ilay fanontaniana fiakanana napetraka ao hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve. Inona no afatra ampitaina amin'ireny olona zay atao hoe tsopo manaraka ny onjam-piainana angany azotsika ilazana azy amin'ireo toe-javatra sarotra zay atrehantsika amin'izao andro farany izao pasteur. Eny tompoko. Lay loha hevitritsika zany dia hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve. Raha jerevana fotsiny zany zay loha hevitra zay namana dinao dia ohatran'ny efa voavaly avy hatrany. Misy ka baibola ny milaza an'izany e fa ho avy indray Jesosy sy sisa saty zay. Dia ohatran'ny hoe tsy tena mahaliana loatra zany ny andalina an'le loha hevitra hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve. Fa amin'ny lafiny anankiray dia mahitatsika zany ny zavatra miseho eto amin'izao tontolo izao korotana ady loza sy sisa dia mahita an'izay toe-javatra izay ny olona dia satria mamaky ny ten'Andriamanitra izy dia milaza izy hoe efa tena akaiky Jesosy saty zay. Efa tena akaiky Jesosy satria misy loza sy sisa araka an'le voalaza an'le ten'Andriamanitra isy mosary horontany sy sisa dia ho an'ireo kristianina zany zay mamaky ny ten'Andriamanitra dia milaza izy hoe tena efa akaiky tena efa akaiky dia ho avy Jesosy fa apetrako le fanontaniana tena efa akaiky marina ve Jesosy. Raha miseho ireny toe-javatra ireny tena efa akaiky marina ve Jesosy. Jerevantsika zany zay zavatra zay. Lafiny anankiray hafa indray dia izao misy indray karazan'olona zay mahita an'ireo toe-javatra ireo zay miseho eto amin'izao tontolo izao loza ady fantrana sisa dia tena voasitona ary voasarika hifantoka amin'ireny zavatra ireny ny sainy. Ny sainy sy ny fony sy ny fiainany tena voasarika amin'ireny zavatra ireny ka mety iseho zany ty zavatra ty amin'ireo karazan'olona reo hoe mety tsy hevitra ny fiavian'i Jesosy izy. Satria sahirana amin'ny fiainana, amin'ny fahoriana, amin'ny fijaliana, amin'ny zavatra mahasamihafa dia voasitona ary mety ile mafy be ty teny ty hoe voageja n'ireny zavatra ireny ny saina sy ny fiainany dia amin'izay fotoana izay izy tsy hevitra na isaina ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Dia zay mahatonga le loha hevitra antsika manao hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve. Ohatrany hoe tsotra l'izy kanefa misy hevi-dalina ao anatin'le izy. Manoloana n'izay toe-zavatra izay indrindra mba hisintonana ny saina zany tsy ho variana hiondrika eo amin'ilay fahasairanana sy ilay tranga am-piarahamonina angano azy ilazana azy zay saika isan'andro vaky amin'ny
gazety amin'ny fampalalambavao dia misy trangan-javatra foana reo loza voajanahary reo fahasairana disadisa sy ady zay etsy aroa milamina ny etsy potra indray ny ary mitranga ny ary dia lasa ohatrany hoe any zany no ifantohan'ny saina lany any ny andro dia inona no ambaran'ny ten'Andriamanitra inona tokony ho ataontsika zany a malonan'izany rehetra izany satria nampiasain'Andriamanitra reny zavatra eny anairana antsika fa tsy sanatria hoe avariana na avoakejantsika ka le voalazana teo zay indrindra mantsy zay indrindra mahatonga antsika andinika an'ity loha hevitra ity hoe tena hisy marina ve ny fiavian'i Jesosy tena hisy marina ve tena lalina be izy io fa alefantsika tsikekely ny fandalenana azy misy tantara anankiray namanadinao zay manome lesona lehibe eo atsika milaza mifantoka amin'ny loha hevitra io tantara tantarana jiolahy anankiray izy ity jiolahy tena raindano izy tsika tena jiolahy lehibe sady tena mpamono sy mpandrava mihitsy malaza eo amin'ny tanàna sy ny faritra ity jiolahy ity zay tanàna asiny sy andalovany tena rava daholo tena miorooro mihitsy zany ny mponina rehetra amin'ity le jiolahy ity dia zao ny zavatra nyseho misy tanàna anankiray efa naheno naheno momba n'io jiolahy io misy an'le jiolahy anankiray zay tena loza be mihitsy ravo tonga izy sisy de efa niorooro zany mponina teo amin'le tanàna teo amin'le tanàna ary nanao ny fomba rehetra iomanana hoe ndao tsika iomana mba tsy ho tratrany zany jiolahy zany satria efa eno zany ny zavatra ataon'le jiolahy efa eno dia mponina tao amin'ity tanàna ity de hoe andao tsika iomana sisisa tonga tany amin'le jiolahy ny vaovao hoe le tanàna atsy zao ny zavatra ataony maheno izy fa sisisisisa ary efa mioma sisisisisa inona ny zavatra nataon'le jiolahy nandefa vaovao tsy marina izy rumeur izy tsika nandefa vaovao tsy marina izy naparitany tany amin'ny fahatra rehetrarehetra inona n'le vaovao tsy marina hoe maty le jiolahy zay zany le vaovao naparitaka de naparitaka le vaovao hoe maty ony le jiolahy raindany maty ony maty sisisisisa tonga tao amin'le tanàna le vaovao hoe maty ony le jiolahy maty ina zavatra nyseho andro taorinan'izay nanomboka ny ny fiambenana nanomboka ny ny fiambenana tao amin'le tanàna nanomboka ny fampiresaka de niady hevitra hoe ka izy ary nefa maty ka ahoana ary mbola mila miambina hoe sisisa aleo tsy atao mafy tsony ny fiambenana sy sisa fa izy ary efa maty sisisa nanomboka ny famaly teo sy sisa de nanomboka ny ny fiambenana tamin'ny fotoana tsy napozina tonga le jiolahy nanafika an'le tanàna rava le tanàna lesona horaisina zany am'izay tantara kely zay namanadinao de zao miresaka tsika hoe ny fiavian'i Jesosy tena hisy marina ve tena hisy marina ve fa inona ny mahatonga atsika anao an'izay andika zay loha hevitra zay zavatra anakoro voalohany misy zany araka zay tantara teo misy vaovao tsy marina zay miparitaka de le vaovao tsy marina zay miparitaka dia le hoe tsisy zany fiavian'i Jesosy zany tsisy zany fiavian'i Jesosy zany tsy ho avy Jesosy tsy ho avy zany Jesosy amin'ny endriny maro samihafa mety hoe amin'ny endriny arabaky teny tsy ho avy zany Jesosy tsisy zany fa misy ihany koa endriny hafa zay mampiseho fa tsisy zany fiavian'i Jesosy zany eo amin'ny fomba fiainana eo amin'ny fomba fiainan'ny olona zany dia milaza sy mampiseho ihany koa fa
tsisy zany fiaviany Jesosy zany. Azo namana dinao tsara le afatra zay ho diniantsika amin'ity loha hevitra ity. De zao lay misy any koa vaovao tsy marina faharoa zay mahatonga antsika andinika an'ity loha hevitra ity, de le hoe mbola hoela zany fiaviany Jesosy zany. Mety hoe isy ihany le fiaviany Jesosy fa mbola hoela. Fa mbola hoela. De zay mahatonga antsika tompoko andika le hoe ny fiaviany Jesosy tena isy marina ve. Tena isy marina ve. Ndao amarintsika ao amin'ny Baiboly ireo toejavatra anankiroa ireo. Toejavatra zay milaza hoe tsisy rangaha zany fiaviany Jesosy zany a, na hoe tsy marina zany fiaviany Jesosy zany. Amaky toko sy andinitsika namana Janoary. Matio toko 7:20 no vakitsika. Matio toko 7:20 ny andiny fa 3:20 sy ny 4:20. Matio toko fa 4:20 ny andininy fa 3:20 sy ny andininy fa 4:20 no ovakitsika. Matio toko fa 4:20 ny andininy 3:20 sy 4:20. Koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo. Fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneo famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza de ho fitahiny. Zay no mahatonga an'io toko sy andininy io hoe raha misy milaza aminareo izy hoe aty Kristy na ary Kristy, aza makany. Fa isy inona ozy izy? Mpaminany sandoka. Kristy ozy izy a? Kristy sandoka sy mpaminany sandoka. Zany hoe miresaka fiaviany Jesosy tsika io a, fiaviany Jesosy a. De ny Baiboly de efa miteny fa isy Kristy sandoka. Zany hoe isy fiaviany Jesosy sandoka zany tompoko. Zay ne le mahatonga antsika andika aloha hevitra hoe isy fiaviany Jesosy sandoka zay iseho eto amin'izao tontolo zao. De zay mahatonga le fanontaniana hoe ny fiaviany Jesosy tena isy marina ve? Satria misy fisandohana amin'izao andro iainantsika zao kay zany de misy fisandohana ny amin'ny fiaviany Jesosy. Anankiray zay, toko sy andininy anankiray zay ovakitsika. Matio toko 7:20 ihany, tsy mialo atsika. Matio toko 7:20 ny andininy fa 2:40 sy ny fa 4:40. Matio toko fa 4:40 ny andininy fa 2:40 sy ny fa 4:40. Zao no vaky ny teny. Matio toko fa 4:40 andininy fa 2:40 sy ny 4:40. Ko am'izany miambeny ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hiavin'ny tomponareo. Koa miomana kosa ianareo fa am'izay ora tsy ampoizy ianareo no hiavin'ny zanak'olona. Zay. Io koa zany namana dinao no mahatonga antsika andika le lohevitra hoe tena isy marina ve le fiaviany Jesosy. Satria milaza eto tena Andriamanitra hoe amin'ny ora tsy ampoizinareo. Tahaka an'le jiolahy tonga tamin'ny fotoana tsy nampoizin'le mponina atao amin'le tanàna. Satria tsy niomana le mponina atao amin'le tanàna. De milaza ny tena Andriamanitra hoe amin'ny ora tsy ampoizinareo no hiaviany zanak'olona. Eo no mipetraka ny olana. Satria dika zay tsy fantatra zany ny fiaviany Jesosy. Ary am'izay le hoe tsy fantatra zay ny fiaviany Jesosy no mahatonga le hoe misy olona niomana fa misy kosa olona tsy mieritreritra an'izany. Tsy fantatra io hoe tsy fantatra na roviny tsy fantatra na rapitso na afaka ray vola na afaka ray taona dina zavatra ataon'le olona. Tsy mieritreritra izy fa de mandeha zany ny fiainana. Mandeha ny fiainana tahaka ny mahazatra. Izay zany no mahatonga antsika andinika an'ity lohevitra ity hoe ny fiaviany Jesosy tena isy marina ve izany fiaviany Jesosy zany. Misy toko sy andena iray namana dinao zay ovakitsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 2 andininy fa 9 sy ny 20. Asan'ny Apôstôly toko 2 ny andininy fa 9 sy ny andininy fa 20. Asan'ny Apôstôly toko 2 ny andininy fa 9 sy ny andininy fa 20 dia zao ny vakiny.
ary anisy fahagagana iny amin'ny lanitra ambony aho sy famantarana amin'ny tany ambany dia ra sy afo ary zavony setroka. Ny masoandro ampidiana ho aizana ary ny volana ho ra alohan'ny atongavany ny andron'i Jehova dia ilay sady lehibe no malaza. Zay. Mafy. Jereo tsara fifanan'ny asan'apôstôly no milaza ny io toe-javatra io a. Tsy Matthieu no milaza azy, tsy ny filazantsara zany e. Raha zay ny ilazantsika azy, tsy ny filazantsara no milaza azy Matthieu, Marc, Luc, John, fa asan'apôstôly. Efa taty aoriana zany, taty aoriana ny akaran'i Jesosy tany an-danitra. Dia mbola miteny indray ny ten'Andriamanitra mahakasika ny andron'i Jehova hozy izy, andron'i Jehova. Dia mamakitsika ny amin'ny Isaia 7:7. Ao no izy mivoalaza ny Isaia 7:7. Isaia 7:7 ka ny 7. Zao no vaky ny teny. Isaia 7:7 ny 7. Indro avy ny andron'i Jehova dia loza sy fahavinirana ary firetan'ny fahatezerana, hanafaonana ny tany sy andringanana ny mpanota tsy ho ao. Faminaniana liana amin'ny Isaia, satria boky faminaniana ny Isaia. Dia milaza izy hoe indro avy ny andron'i Jehova hozy izy. Dia hozy izy ny asan'apôstôly, izy zavatra iseho ny masoandro maizina ny volana tonga ra alohan'ny andron'i Jehova hozy izy, alohan'ny atongavan'ny andron'i Jehova. Zany hoe raha raisitsika zany ireo toko sy andiny ireo, aika zany lay fiavian'i Jesosy dia antsoina hoe andron'i Jehova ihany koa ny ilazana azy. Zay. Antsoina hoe andron'i Jehova ihany koa no ilazana an'ilay fiavian'i Jesosy. Mazava be ilay izy a. Dia milaza izy any amin'ny Petera 2. Ao mba vakitsika ary. Petera 2 toko 7 ny 12. Petera 2 toko 7 ny 12. Dia izao no vaky ny teny. Petera 2 toko 7 ka ny 12. Sady manantena no mampahafaingana ny avin'ny andron'Andriamanitra, izay ahamay sy ahalevona ny lanitra ary andoro sy ampiempo ny tenany zavatra rehetra. Zay. Dia mafisy Petera izy hoe sady manantena mampahafaingana ny avin'ny andron'Andriamanitra hozy izy. Andron'i Jehova hozy izy Isaia, andron'i Jehova hozy izy ny asan'apôstôly. Andron'Andriamanitra. Fiavian'i Jesosy izy amin'ny Fiavian'i Jesosy zany tiany nolazaina. Dia ao Petera izy dia milaza hoe anahoana ilay andron'i Jehova hozy izy, andron'Andriamanitra, zay andoro sy ampiempo ny tena zavatra rehetra. Andoro sy ampiempo ny tena zavatra rehetra. Zay tena zay mahatonga hoe tena lohahevitra lalina ity lohahevitra zay tiniantsika ty. Hoe fanahoana no handoro sy ampiempo ny tena zavatra rehetra ny fiavian'i Jesosy. Amin'ny fomba ahoana? Famanina. Kanefa tsika ihany koa, tsika ihany koa zany. Teny hoe tsika zany satria zaho anatiny kristianina mihinan Jesosy. Dia mahafantatra koa tsika fa andro lehibe le andron'i Jehova. Sady zay lehibe sady malaza hozy izy ny asan'ny apôstôly. Andro lehibe sady malaza satria fiavian'i Jesosy le izy. Dikan'izay andro mahafinaritra le andron'i Jehova. Fety. Andro fety lehibe satria iona amin'izy, iona amin'i Jesosy. Kanefa Petera milaza hoe andro handoro sy ampiempo ny tena zavatra. Isaia aza dia miteny le Isaia 7:12 teo hoe loza hozy izy, loza. Le andron'i Jehova zany io loza sy fahavinirana anafoanana ny tany. Eo zany namanadinao no mahatonga antsika andinika an'ity lohahevitra ity. Hoe ny fiavian'i Jesosy, ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve? Anao ahoana? Inona no iseho? Sisy ansisisy. Betsaka ny zavatra izay fampizarantsika fa dia fanomboana ny fandiniana no ataontsika moa zany amin'ity fandalana ity. Minao fa olina ianao ary indrindra tena angetaeta ny ahafantatra ny zavatra ny fahamarinana mahakasika zany hoe fiavian'i Jesosy asa dimy. Fa avelokely izy teo misy
Kristy sandoka, zany hoe misy fiavian' Jesosy sandoka zay iseho eto ambony tany. De zay mahatonga antsika mametraka tsara n'ilay fantaniana hoe tena isy marina ve ny fiavian' Jesosy. Raha avatsika ke zany izy de hoe inona ny tena amantarana na hoe ahoana ny amantarana ny fiavian' Jesosy tena izy ka tsy atonganao voafitaka ao anatin'izay fisandohana izay. Mahafinaritra le lohahevitra ary mandefa sady eritreritra amin'izay mety ho toyiny hoe manoloana andro anankiray ny mpaminany hafa milaza fa loza sy fahavinirana, ny sasany milaza andro lehibe sady malaza andro anankiray ihany nefa zavatra ray ihany io. De ahoana no ahatonga antsika ho any amin'le hoe mba mahita n'le isitraka zany n'ilay andro malaza sy lehibe azy, fanamby manoloana antsika izany ary dia hoentina atao anatin'ny fandarana anasananao sahady tsy ho diso anjara amin'izany fitahina sy famarina lehibe zany. Etsy andaniny ihany koa ilay hoe famotagnana zay tena zava-misy misy hery sy vondrona sy olona miasa ao anatin'izany fanomanana ny fiaviana sandoka izany. Mikely aina fatratra, mandany hery, mandany rondoa, mandany vola amin'ny fantanterana an'izany ihany koa. Etsy andaniny de misy ireo ilaza ilay tena filazana ny fiaviany tena izy, manomana ny olona ao amin'izany ary isan'izany zao fandarana ikely izantsika aina izao. Mino fa dia olina ianao anaraka ny toyin'izany fandarana izany, hoentina mpavaka zany fahaliananao izany mba ho tazonin'ny tompo sy ho tehiriziny eo amin'ny fahasoavany. Manasa ny pasteur hitondra ambavaka ny mpanaraka ny fandarantsika. Vavakantsika any. Rainay izay ny an-danitro, ianao le Andriamanitra namorona zao rehetra zao, atrisany ampiandohana ka atrisan'ny farany. Ary ianao zay efa milaza fa amarana ny tantaran'ity tany ity ihany koa ianao. Mampiomana anay ianao ny amin'ny zavatra iseho eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary indrindra ny fiavian' Jesosy. Voalazany tenao fa isy fisandohana ny amin'izany fiavian' Jesosy zany satria isy Kristy sandoka hoy ny teninao. Anokana fotoana izay amin'ny alala zao fandarana izao hamantatra ny amin'izany fiavian' Jesosy zany ka ampiorina ny finoanay sy ny fanantenana ao anatinay. Da io ny tokantrano tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De makasitraka ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika teto ary manantena izay fa dia alinanao ny toyiny zany fandarana izany azonao arahana eto amin'ny toerana ity ary hitondra fitahina sy fitombona ao amin'ny fianakavianao sy ao amin'ny fiainanao manokana izany. Manao mandrapiresaka, mandra-pijery ho amin'ny manaraka.